Andeha ahena ireo tsindry mivantana izay mahazo ny zava-mananaina satria ny fitantanana maharitra ireo zava-mananaina ireo no hitarika antsika ampifampandosoana lovainjafy. Tanjon'ity Atrik'asa ity dia ny fitantanana ny karazan-java-mananaina aloha voalohany indrindra, fa ho ihany koa zany fanindran-dalana amin'izay ilay fanatsarana ny velitenan'ny mponina ety fotony ahafahana indrindra miady amin'ny fahantrana. Na mampiavaka anazy dia ny fiaraha-miasa, izany hoe aezahana zany mba ho akaikikaiky kokoa ny fiaraha-miasa ny atao ministera, ny gestionnaire ny faritra harovana, eo ihany koa zany ireo mpisehatra ao anatin'ny komity, eo ihany koa ireo olona ifotony izay voakasika an'izany fitantanana air protégé izany. Totaly sivy zany ireo faritra anaovana Atrik'asa ity, ka ao anatin'izay dia misy air protégé anankenina, dia misy site de mangrove anankitelo, ka ny vokatra azo avy amin'ny fanatanterahana Atrik'asa ity zany rehefa tapitra ny tetikasa ao anatin'ny 5 taona dia natao mieritreretina ho aparika amin'ireo air protégé izay misy eto Madagasikara ary koa ireo site de mangrove izay misy eto amintsika. Aharitra 5 taona ny tetikasa ary ny FEM na ny Fonds pour l'environnement mondial no mpamatsy vola.